Jerena akaiky ny vokatra sy ny filana fototry ny mponina ahazona manofana ireo tanora, tanjona ny ampiofanana ny tanora, hiasa sy hampandroso ny fari-piainany amin'ny alalan'ireo arena azo trandrahana aty an-toerana. Tonga nidina ifotony Nijery ny olasaitran'ny mponina ny Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fampianarana arak'Asa. Komunina roa no notsidihany dia komunina Tsirangoty sy Marmalay. Hita teto fa sahirana ireo mponina noho ny tsy fisian'izay rotsakorana izay. Tsapa fa mpamboly sy mpiompy avokoa ny tena asa fiveloman'izy ireo izay tena ratsy tamin'ity vanim-potoana ity. Fanomezana anazy ny fanofanana mba ahafahany manodina ireo ataontsika otrik'arena misy eto an-toerana na ao anatin'ny ranomasina io na ety an-tanety mba havadika izany ho zavatra azo amidy eo amin'ny tsena eto an-toerana, eto amin'ny faritra ary maninona moa raha hatrany amin'ny tsena iraisam-pirenena. Io tsy fidianana diplôma fa arakaraka izay fahaizan'ilay tanora no hanomezana azy fiofanana arak'Asa mba ahafahany manodina ireo vokatra misy eto amin'ny toeran'ireo. Na ataontsika hoe na vato zany ahodina ho pavé, na ataontsika hoe fanjononana ny ranomasina zany, na ataontsika hoe fanodinana ireo raketa sy ny sisa ireo zany ho ezahana ny hanome fiofanana ho an'ireo tanora ireo mba ho asa fivelomana zany. Vonina ireo tanora anaraka ny fampiofanana vaovao, anaraka ihany koa ny fivoarana izay hoentin'ireo mpampiofana aty amin'ny faritra.